Ilain'ny fanahiko sy ny fananao miditra hevitra. Tena ilaina. Fa rehefa miditra hevitra ny fanahisika, mizatra takiany fananao be dabe ao anatin'izany hevitra izany satria maina. Tsy mety rano, tsy mety aloka, tsy mahita zavatra tena hoe mampahazo aina ny nofinao any. Nofinao ory ihany fa ny fananao mitady an'Andriamanitra. Fananao mikatsaka an'Andriamanitra. Zero tsara fa fony Davida tany amin'izany hevitra zany, hevitra ny Jodana izy azy, dia ina zavatra nataony? Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra aho, mangetaeta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofiko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano aho. Atsika amin'izay any amin'ny tany tsisy ninona no mohan'ny Davida feo. Dia tsika ohatra ny tsapatsapan'Andriamanitra koa Davida amin'izany. Vitanao ve ny anome andro fangatahako rehetra zao nefa za te amin'ny hevitra. Ohatra ny mila voatsiara. Ao ny nataon'ny zanak'Israely tany amin'ny tany hevitra, ny menimenina, ny monomonina nataraiky ny diany zareo. Atria fantany hoe antsa misy andray ilainy ny tongolotry ny voatabia sy ny hena sy ny karazany aby izay nampasirotsiro ny fiainany tary, tsy anisy tany. Dia ohatra mila voatsiara amin'Andriamanitra, dia ina fa dia nomenany mana izay tsy fahitan'izy ireo, mana avy any an-danitra nalasaka tamin'izy ireo. Raha jerentsika koa izany Davida dia nandalo hevitra ny fanahiny, any amin'ilay fanahiny izy nangetahetan'Andriamanitra. Hainy amin'izay nangataka tsara. Mitady anao aho, mitady anao fatratra ohatra ny hoana izany fatratra izany, misitra tena fatratra tena hoe isan'andro mitady an'Andriamanitra. Tsy malakalana hoe androany dia amin'ny afaka iray volana indray, afaka herinandro indray, fa isan'andro mitady fatratra an'Andriamanitra. Mangetahetanao ny fanahiko, izay ilay ndresahako tery aloha, hoe io fanahintsika io afaka nitokana misy ny hetaheta tadiaviny fa nofintsika mitady hetaheta hafa manokana, dia mitady an'izay izy afaka iresahanao tsina ny fanahy. Dia ny fanahinao mangetaheta iza, ina ndray iri ny fanahinao, ina benjio ilain'ny nofinao. Rehefa mitady rano izy io dia omenao rano, rehefa tianao akanjo tsaratsara izy io dia omenao akanjo. Rehefa misy filan'ny nofinao tia nitanterana dia toatra ny teo vitanao ihany manatanteraka azy. Fa ahoana rehefa ny fanahinao mba mangetaheta, ahoana rehefa ny fanahinao mba misy zavatra ilaina, toatra ny sarotra amintsika mahatanteraka azy. Fa rehefa ny nofo vitantsika ny manatotosana izay ilaina. Nefa io nefa ny fahavalon'ny fanahintsika, nefa io nefa ndraiky tsy hiditry ny lanitra akory, nefa voakarakaratsika tsara. Mba fantatritsika ina zavatra tokony priorité ho karakaraintsika dia ntsika maina eto tanjo dia fanahintsika io. Ataovy izay ilany rehetra, nakanina san'andro, izay ny ilain'ny nofinao, dia ianao tsy mahavita mifady hanina zany. Sarotra be misy izany mifady hanina zany, ohatra ny mahavita raha ihany izay takany raha tena fa tena mila faty. Fa maninona? Efa sambatra be ny fanahintsika. Nofinao ory fa ny fanahinao sambatra. Rehefa miditra amin'izay plasin'ny fifadikanana izay ianao. Tany maina hozy izy Davida eto. Zay ilay hevitra izay ka tsisy ninona any, maina. Dia ila voatsiara amin'Andriamanitra ianao izany. Andrasao mana avy any an-danitra izay. Omeo an'izao izay. Ao koa fantatrasika fa io fanahintsika io mitady fiainana io, mitady filana. Ina ilay filana ilaina? Firaisana amin'Andriamanitra. Indraindray mampanontany tena hoe vao mifoha maraina ianao dia misy olona tonga dia mihazakazaka be, mamonjy bisy, mandeha mivavaka, mandeha azafady, mandeha mamonjy asa, manao ny rehetrarehetra, fa tsisy misy tao ivavahana. Dia mampanontany tena hoe mba ohatran'ny ahoana raha izany ilay fanahina, ohatra mampalelikely en'izany. Tsy raha iny misy fa nofinofona. Ka satria izao ilay mitady ka Andriamanitra micomprendre izay foana ilay tenenina. Dia ilay fanahy miafiafy kely. Nefa izy io mitovitovy nofintsika ihany. Nofintsika izao mena vary maraina, atoandro, hariva. Vao maraina mihina petit déjeuner, ny atoandro, ny hariva. Ny malagasy rahateo mihinana an'izay maraina, atoandro, hariva izay.
vao misy ray tsy hinanana amindreo dia ohatrany hoe misy olana be to ohatrany hoe dia tena fadiran'ovy tena ilay mahanitra aneny satria sy misy an'ilay sakafo. Fa maninona moa rehefa misy an'izay dia avadiony amin'ny fananao ilay izy. Ilay fananao indray mahazo aina amin'izay midina amin'ny fivadikanina. Ampitombo indray izy. Misalan'ny nofinao ihany koa ny sakafon'ny fananao. Maraina izy mila ny tenin'Andriamanitra. Mila miray amin'Andriamanitra ianao ny maraina. Izay nazange tsy mandalo hevitra ohatran'i Davida e. Zato mety fiala ny fiainako ao na moa ny hoe angatahako zavatra ohatr'izany fa fanahako mando maina ny fananao fa tsy mando izany. Anatin'ny ray andro impiry mivavaka ianao izao. Androany fotsiny dia sakalavitra. Androany. Dia firy ianao mivavaka tao. Tamin'ny firy ianao fota amin'ireny dia mivavaka ve? Ary parivany andro. Impiry navita vavaka ianao. Impiry ny fandray tamin'Andriamanitra ny fananao. Mba nisy fa izay sa tena tsisy fotoana mihitsy ianao. Anjaranao manontany tenanao. Davida azy lehilahin'Andriamanitra. Voahositra Andriamanitra nametran'Andriamanitra ny fanana. Fa manino? Mbola miray amin'Andriamanitra foana izy. Tsy hoe fan'Andriamanitra izy dia mipetrapetraka. Zero tsara fa io ny fivavaka anao. Aoka fantatrasika hoe io fanahintsika mila miray amin'Andriamanitra mandrakariva. Ohatra ny nofinao mila misakafo isanandro. Ohatra ny nofin'olona manambady mila miray amin'ny vadiny. Azitsika. Ndao raha omeko an'izay mangitahita indray mandray ny ten'Andriamanitra eo amin'ny salamo 63 eo amin'ny 6 indray ianao manomboka mandray mamaky izy jusk'eny amin'ny 11. Andriamanitra dia hitantsika moa fa hoe fa eto izy dia miteny efa efa namonjy ahy ianao ary ao ambanin'ny aliko mielatrao no hiobiko e. Eto izy dia miteny efa namonjy ahy ianao e. Isika Davida eto no miteny amin'ny Jehovah mino aho fa isika rehetra izao koa dia efa samby tamin'ny namonjen'ny tompo anazy aby isika tsirairay aby izao e. Enina dia hoe ny voalohany indrindra ny alohany dia efa famonjena ho antsika ny anisan'izany hoe membre mpiazakazaka atao amin'ny tompo izany. Ny mandeha ny an-dalana eny tsika isanandro e. Betsaka indraindray ohatrany hoe misy reny tomobile reny tsy mitandrina tsara, misy reny moto reny raha mandeha dia mety mafoaka olona tsy nahy. Betsaka ny ohatran'izany eny an-dalana eny, zavatra tsy ampoizitsika izany. Nefa ny tompo dia miaro antsika mandrakariva izy. Ambanin'ny aliko ny elatrao no hiobiko e. Izany hoe mioby an'Andriamanitra foana izy dia izao sy anao ihany koa tokony hoe hioby an'Andriamanitra foana. Izany hoe ny teny moa izany dia ho an'izay mamaky ho antsika rehetra izay hoe maheno an'ilay teny izany. Mifikitra amiko ny fanahiko manohana ny tananao ankavanana. Na tsika rehetrarehetra izao dia ny olona tsy manam-panahy dia matetika ny biby izao no tsy manam-panahy e. Misaina ny biby misy saina fa tsy manam-panahy ny biby. Izay olona rehetra hitany eny dia afaka harapany daholo hoaniny. Fa izy tsy mieritreritra an'izany hoe ity ne tsy azo hoanina ity tsy azo atao an'izao fa ny anaikitra anao ihany no fantany. Ka raha ohatra antsika hoe ny fanahintsika tsy mifikitra amintsika dia matetika misy izao ilay olona ratsy fanahy be reny. Ohatrany hoe mangalatra be izy dia atao dia osy izy foana fiten'olona hoe iny olona iny ratsy fanahy be mihitsy. Na ohatrany hoe misy zavatra ao mipetrapetraka eny dia efa raisy ny zavatra iny tsy anazy dia iny olona iny tena ratsy fanahy be. Le fanahy ao anatiny ao mihitsy izany tena izany hoe fahavalo moa ny nofintsika sy ny fanahintsika. Dia nefa miara-manatanteraka. Raha ohatra hoe fanahintsika misy zavatra kasain'ny fanahintsika atao dia manatanteraka an'iny koa nefa ny vatanao ray manontolo ny nofintsika. Kanefa ny tompo dia mamonjy antsika foana. Izany hoe manohanahy ny tananao ankavanana. Izany hoe arovan'Andriamanitra foana isika. Raha ohatra tsika izao hoe mivavaka dia manana fanahin'Andriamanitra isika. Andriamanitra no manohana antsika amin'izay zavatra izay satria misy fanahana roa
sambo misesika tia androbaka atsika zany hoe ny fanaratsy zay efa fantatsika hoe aheliny devoly eny amin'ny rivotra eny zay mampirisika ny olona hoe angalary vono io manaova ohatr' zao zany hoe mampirisika anao andratsy zany fanafan'Andriamanitra indray nefa dia hafa mihitsy ny fitiavana no ao aminy zany hoe fitiavany antsika fa ireny dia mitady ny haiko ka mampidi-doza amin'ny tenany hitantsika hoe amin'ny tenany zany hoe araka ny teneniko teo ambony teo hoe ny tenantsika sy ny fanahintsika dia zany hoe ny tenantsika tsy afaka hoe andehanao zavatra zany raha tsy hoe ny fanahinao mihitsy ny aloha no manana le fanahinao mikomandy an'io tenanao io dia lasa raha vao ratsy fanahy ianao dia ratsy fanahy koa ny ray manontolo aminao satria hoentin'le fanahinao manaova an'izao dia manatanteraka ny vatantsika ray manontolo dia nefa zay hitantsika hoe ny olona ratsy fanahy zany moa makaiza ny fiafarahany zany raha ohatra n'izy zao hoe mbola miaina ety amin'izao tontolo izao ety dia mety tratran'ny famaizana ohatra ny hoe migadry mbola ety amin'ny arano amin'ny maha-olombelona fotsiny zany lalàna amin'ny maha-olombelona fa rehefa tena hoe any amin'ny rehefa tena fitsaran'Andriamanitra tonga dia any amin'ny elo izy mandrakizay ka eto izy dia tena hoe zay tena hoe mangataka mivavaka mangataka amin'Andriamanitra zany hoe mba tena ho tohanan'Andriamanitra mandrakariva ny fanahy satria fanahintsika no komandy zay zavatra rehetra tiany hampanaovina amin'ny vatantsika misy teny ve hoe komandy anao ny fanahinao dia ianao tsy hanao an'iny tsy maintsy ny fanahin'olona le fanahy iny no tarika atsika fa izy moa zany zay hoe Andriamanitra dia manohana atsika mandrakariva fa ireno izy dia hiditra any ambany tany izy zany hoe hitantsika fa zavatra rehetra ataony koa dia mila hoe apetrany amin'Andriamanitra fa ny mpanjaka hifaly amin'Andriamanitra ho ravoravo zay rehetra minina aminy fa hakombona vava zay rehetra mandaingy mpanjaka eto moa dia teny kely tia mpanjaka ny tany ny teneniny eto mpanjaka hifaly amin'Andriamanitra zany hoe raha aminahy moa zany fandraisako an'izy ity dia ho an'ny olona zay hoe mankasitraka matahotra an'Andriamanitra ho ravoravo zay rehetra minina aminy fa hakombona vavan'izay rehetra mandaingy izy moa no anakombona ny vavan'ny mandaingy zany fa Andriamanitra no anakombona an'izy ireny dia anjarantsika zany mivavaka mafy ho amin'ny fanahintsika fa tena hoe aoka zany fanahintsika mba tena hoe hangetaeta hitady an'Andriamanitra satria tsika tsy afaka manao n'inona raha tsy manana an'Andriamanitra ny Andriamanitra manko ny izy no manome hoe izy no be fitiavana zany dia tiantsika fa ny fanahy ratsy aheliny devoly dia fantatsika tsara moa fa ny amotika atsika no tanjony amen dia makasitraka tompon'andraikitra nanome fitenenana dia averiko aminao micro. Halleluja makasitraka feno anao ravavy tondra izay famakafakana teo izay dia mitombo hatrany amin'ny fahatsaran'ny tompo sy ny amin'ny fahasoavany amen dia ataoko miomakomana ianareo any Madagasikara andray anjara ao amin'ny famotinana satria efa tafiditra ao amin'ny famotinana sika zao afaka mandray amin'ny famotinana ao amin'ny salamo 62 sy 63 sika ho an'izay afaka anatanteraka izany angamba ny efa mazava tsara ny voalazan'ny ravavy teo fa any amin'ny famotinana no tena mametina azy tsara izy rehetra fa andao tolo-tsaokanareo any Madagasikara ny fitenenana aka hifaly amin'Andriamanitra ho ravoravo izay rehetra mianiana aminy fa akombony ny vavany izay rehetra mandainga teto salamy nataon'i Davida dia fangitahitam-panahy naniry an'Andriamanitra fanahin'i Davida teto dia be dia be ny zavatra navoakany
tany ampony satria nangita ety izy dia namoaka teny be dia be tany ampony izy ho an'Andriamanitra. Dia ao kokoa tsika ohatr'izany hoe rehefa mangetaentan'Andriamanitra dia tena hoe maniry fatratra. Rehefa misy fangetaentana an'Andriamanitra ianao dia mamaly ianao Andriamanitra indrindra fa mifanahintsika ny fanahy sy nofo miaraka. Dia rehefa ny fanahinao mangetaentan'Andriamanitra dia tanterao izay angetaentan'ny fanahintsika fa indraindray manko ny zavatra etaentan'ny nofo ny tena ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Ohatra hoe raha misy fotoana tokony hivavahana te atory reraka dia tsy manao, nefa le fanahinao efa manaitra anao hoe tokony hivavaka fa noho le nofo toerin'le nofo 80 tsika hoe 80% na 90% raha misy mangetaentana ny nofo sy ny fanahy mazana ny nofo ny tena tanterahan'olona noho ny fanahy. Nefa teto Davida nangetaentan'Andriamanitra izy tena hoe satria fantany fa Andriamanitra izy ny hamonjy eo amin'ny aloko ny elatra. Tsy reto hoe ny aloka no teneniny teto fa izy tsy ny teny eo ambany elatra ao. Aloko ny elatra ao izy eo zany tiany hisy anazy, eo ny tiany hiobiny an'Andriamanitra. Ka aokantsika tena hoe hanana fangetaentana an'Andriamanitra satria rehefa manatanteraka ny fanahintsika ny fanirian'ny fanahintsika dia izay ny zavatra tian'Andriamanitra amintsika izay. Fa indraindray manko zavatra nofo ny fangetaentan'ny nofo te hanao azao nofontsika te hamonjy fety dia mandeha te hamonjy zavatra reny dia mandeha, nefa rehefa tonga fotoana hivavahana mazana tsy manao na ny tanora na ny olon-dehibe na ny antitra, mazana tsy tanterahana izay fangetaentan'ny fanahy izay. Fa ny fanirian'ny nofo nefa tiany olona atao amin'izao, indrindra fa amin'izao andro farany izao be dia be fandrebirebena ataony devoly amin'izao be dia be mihitsiny. Fa aoka ho aso anao izay fangetaentan'ny fanahintsika aoka ho izay no tanterahantsika amin'ny fiainana. Be dia be ny zavatra ny fanahy tsy dia mba maniry zavatra be hoe ohatry ny ahoana. Fanirian'ny fanahintsika dia ny hoe mivavaka dia ny vady no any an-danitra. Fanirian'ny nofo tena be dia be mihitsiny. Te hanana zao, maniry an'izao zao nefa dia eo amin'izay ilay andidiny olona an'Andriamanitra avy eo. Maniry an'izao fa le fanirian'ny fanahy ndo izay no tanterahana. Raha dia fadianina dia izay mety amin'ny fanahy. Raha maniry be dia be zany hafa ny zavatra irian'ny nofo dia hafa ny zavatra irian'ny fanahy. Fanahy nefa fantatsika ohatry ny ahoana avy ny zavatra iriany. Aoka tena hoe ana fangetaentana an'Andriamanitra foana. Tsika rehefa mangetaenta tsy metimety mihitsy raha tsy misotro rano. Tena tsy mety rehefa mangetaenta te hisotro rano dia aoka ho toy izany. Ohatr'izany tsika rehefa mivavaka hoe rehefa mangetaentany teo feno fanahy masina aza manaiky raha tsy feno fanahy masina. Fa indraindray rehefa ohatriny hoe tsika zao rehefa te hisotro rano tena tsy manaiky izany mihitsiny raha tsy misotro rano. Dia ataovy mihoatra lavitra noho izany ny fanahy mangetaenta teo feno fanahy masina tsika aza manaiky aza janona izany ny vavakao. Fa tena hoe feno fanahy masina ohatra ny kozainay ny azakazaka avy any amin'ny digy izy digy lalana mialo ivato le any amin'ny diga ny azakazaka tamin'izy izy le manao sport dia mamay be mihitsy ny andro tamin'izay. Tena mafana be ny andro dia tsisy mpivarotra kafe sy mofo na hoe olangatahana rano mihitsy amin'ny didy iny. Tsisy mpivarotra tsisy nina fa to dia arabe fotsiny dia tambary. Tena nangetaeta efa sepotra izy amin'ny 12 atoandro amin'ny ray iny izy miazakazaka. Tena sepotra izy nisotro rano tambary. Tanao fa tsy manaiky le nofo raha tsy manaiky raha tsy asiana rano no vao nahazo aina izy. Raha tsy izany matampoka tany tsy fantatra izay nahazo anazy tany dia nisotro le rano tambary na dia maloto ary. Dia nitataziny tamin'ny akanjo moa le izy hoe mba miala le loto fa mbola narary kibo ihany nefa izy ny arivan'iny
ohatr'izay hoe nofitsika tsy manaiky raha tsy mahazo an'izy nefa mihoatra lavitra an'io zany nefa ny masiny ny fanahintsika azo manaiky raha tsy feno ny fanahy masiny teto Davida dia naniry naiza toerana misy anao ary rehefa azo ny fanahintsika tao no mangataka ny fanahy masiny azontsika tao no maniry mangetaheta an'Andriamanitra fa tsy voatery akory ny rehefa tia mazana manko rehefa hoe tonga ny olona misy samihafa ny fomban'ny olona misy rehefa mahazo hoe milamina fiainany ohatra ny hoe misy vola eo misy zavatra rehetra ilaina eo zay vao mahalala an'Andriamanitra dia misy indray koa nefa ny olona rehefa sahirana be zay koa vao mahalala an'Andriamanitra amin'ny andro rehetra iainantsika na sahirana na tsy sahirana dia aoka tena hoe atsiaro an'Andriamanitra foana angetaheta an'Andriamanitra foana fa tsy hoe akory ny za efa manana dia tsy rarahiko Andriamanitra na za sahirana dia zao ve no mivavaka fa tena hoe mifikitra aoka hifikitra ozy izy any fanaiko tena hoe aoka izay atao zay eta-panahintsika no tanterahantsika bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika fa tsy hoe zay tia nofoka ihany io zay tia nofoka ihany ny ataoko akabe andeha hivavaka dia tsy andeha na hoe misy azao dia tsy tiako dia tsy anao fa aoka mangetaheta foana amin'ny fanahy masina naiza toerana misy atsika maniry fantatra an'Andriamanitra foana na aiza toerana misy anao dia ataovy ao an-tsaintsika foana zany sy ao am-pontsika foana fa mila an'Andriamanitra zao sy anao aiza moa ny ain'olombelona ao amin'ny fony io fo io atao fo zany rehefa mangetaheta an'Andriamanitra dia Andriamanitra mandamina zavatra rehetra dia dira kely ary amin'ny 62 misoratra manitra minaran-Jesosy hoe fiatombenan'ny fanahy izay manantena an'Andriamanitra na dia mafy aza ny fameliny fahavalo. Eto tsy namaky hatramin'ny farany ty fa fanazavany teo aloha tsirairay avy no henoko hoe fiatombenana ny fanahy ohatrany hoe zay toerana ianao zany rehefa hoe mipetraka eo amin'Andriamanitra na zay toerana hitondran'Andriamanitra anao dia mahoreny eo mitoera tsara eo fa tsy hoe za iva finoana hafa iva musulman iva ohatr'izao fa rehefa hoe an'Andriamanitra ianao dia mifikira an'Andriamanitra foana dia amin'izay toerana hitondran'Andriamanitra anao eo zany hitan'Andriamanitra mahasoa antsika dia eo ny ianao ny apetrak'Andriamanitra aoka hoe zay toerana ametraran'Andriamanitra anao dia manantena an'Andriamanitra fa tsy hoe rehefa miditra indroa intelo ohatra ny mivavaka tamin'ny fiangonana anankiray ianao dia iray volana dia tsy nahita maminy tao tsy nahita tsirony tao dia iny dia efa hiala iny dia efa niala avy eo fa aoka tena hoe hifikitra anantena an'Andriamanitra foana na hoela na hoaingana Andriamanitra tsy tia manao zavatra mikorotana zany fa matoy zavatra anankiray iny tsy mbola azonao na hoe ino no ilainao dia mbola tsy fotoanan'izay ka aoka tena hoe na dia mafy arany famelezan'ny fahavalo dia miorena foana ianao mitoerana izay hitondran'Andriamanitra anao ohatra ilay fanoharana an'ilay sy ny pasteurana izay hoe misy hazo anankiray raha ambolena amin'ny tany anankiray izy dia eo maniry tsara ny fakany io naniry tsara ilay hazo anankiray ka na misy cyclone eo na misy horohorontany eo na misy sinina eo na mamay be takininona ny andro dia eo foana izy fa tsy tena zany io hazo io hoe ny cyclone be dia afindrao aria maty ny fakany iny raha andeha afindrafindra iny na hoe mamay be ny tety dia tsoahana teo indray ilay voninkazo dia afindra ny ilany nisy orana be indray nisy rivotra be indray dia tsoahana indray dia afindra ny ilany maty ny afarahan'ny voninkazo iny fa zay nanorenana anazy hoe eto izy dia eo izy na misy cyclone na mamay be ny andro na mandrivotra be na ora be dia eo foana izy dia eo foana afaka maniry foana izy zany tahin'Andriamanitra foana izy dia aoka ohatr' izany zao sy ianao izay hitondran'Andriamanitra anao dia eo zany ianao fa tsy hoe rehefa misy ohatr'izao dia misy manko ny olona tena tia mamonjy zavatra be dia be
misy vavaka ho an'izao ary vavaka ho an'izao ary dia mandeha mamonjy tsy ratsy izany, tsisy maharatsy an'izany fa tsy dia mba tsara loatra ny hoe ray taona ary dia ray taona ary na ray volana ary dia izao volana aty dia izao andro aty fa izay nitondran'Andriamanitra anao dia mifikira manantena ohatrany hoe lamba anaty koveta ohatrany hoe tsy haiko hoe tsy mety ve fomba fieritreretiko anazy sandray maraina izay no tonga tao an-tsaiko izay ilay hitanareo ilay maraina alina iny dia avy mivavaka dia ohatrany tonga tao an-tsaiko izany ilay izy lamba ohatrany hoe misy lamba maloto be dia be dia anaty koveta dia io lamba maloto be dia be ao misy tena maloto ao dia misy madiodio ao fa be amin'ny maloto lamba io anaty koveta dia rehefa sasana izy dia manasa tsiraidray ilay olona fa tsy afaka to dia ho sasana miaraka daholo ireny fa sasana tsiraidray dia avy eo madio dia ahely dia maina dia miditra anaty armoara avy eo ohatr'izany ny hoana zany hoe ohatr'izany ny ohatrany groupe anankiray voalohany tsy ary olona to dia ho masina daholo na rehefa fiangonana reny tsy ary olona to dia masina daholo no mivavaka taona zavatra madio no andeha ho atao anaty koveta fa nalain'Andriamanitra tany amin'ny fahalotoana daholo izao sy anao nalain'Andriamanitra tany amin'ny toerana tsy haiko izay nisotoman'Andriamanitra antsika tsirairay avy dia nisy mikarakara ny fanahintsika avy eo dia avy eo miara-mivoaka madio tsy haiko hoe azontsika ve ilay tiako hatongavana amin'ilay izy hoe rehefa hoe niaraka izany niaraka tao volavolain'iny olona anankiray iny fanahintsika dia avy eo tsika tafavoaka tsara avy eo dia aoka tena hoe iorina amin'ny toerana izay nitondran'Andriamanitra anao ianao fa tsy dia tsara loatra ny hoe mandeha makaria tsara mifampianarana hafa fa ilay mifindra tena hoe andeha ohatran'ilay voninkazo hoe esory teo iny dia ndana findra toeran-kafa mety haniry izy fa mety tsy ohatran'ny tany voaloha tsy ohatran'ny tany voaloha ilay misy faka ny tena tsara mety misy faka kely taraiky na tapaka amin'ny tena koin'izy rehetra hoe amin'izay toerana hitondran'Andriamanitra anao dia mangetaita an'Andriamanitra na amin'ny trano ohatry ny ahoana misy atsika na amin'ny toerana ohatry ny ahoana n'aiza misy anao maniry fatratra an'Andriamanitra foana Davida rehefa tany anefitra nitondran'Andriamanitra azy taiza nitondran'Andriamanitra azy dia rehefa naniry an'Andriamanitra foana izy fa tsy hoe akory hoe aty amin'ny tany maina sy mangetana inona ary ny ataoko aty izay mahasoa ataon'Andriamanitra fa mangetahitan'Andriamanitra ninina mandalo fa valo mety hoe sopatra antsika foana mety hoe andeha mamotika antsika foana izay ny tanjony devoly amotika foana fa miorena foana amin'Andriamanitra ny devoly tena hoe ratsy saina fa fantatsika izany ohatry ny ahoana ny toetra ny devoly fa ho antsika senao ny devoly dia hanohatra anao foana tonga fotoana ivavahana ianao dia ohatry ny misy zavatra mahazo anao indrindray tsy tadidinao tampoka indrindray ohatry ny misy zavatra veriverezin'ny devoly indray fa tadidio fa ny devoly tsy mahafantatra izay zavatra eritreretintsika izy fa mampiditra zavatra ny devoly Andriamanitra ihany no mahafantatra izay zavatra eritreretintsika tsy hoe misy fotoana avy ianao mba mahatsapa an'izany manome saina ny devoly fa tsy ao anaty saintsika izy izay mahatonga ny hoe misy vavaka iraisan'ny be sy maro dia misy vavaka anao personnel mety tsy miteny vavanao fa any am-ponao any mba tsy sambory ny devoly ny teny satria ny devoly ny ivelany fantany fa ny ao anatinao tsy fantany fa mampiditra no ataony izay dia averiko amin'ny tompon'andraikitra ny mikro. Halleluja, halleluja. Ia, mankasitraka feno any Sandrikely Sandra nitondra izay famakafakana teo izay dia mitombohatra any ianao fahatsarahan'ny tompo ary manarany dia ny mama. Amen. Ia, mino fa nandray lesona maromaro sika tao anatin'ny famakafakana nentiny teo famotinana moa zany. Ia, dia efa tiako iomakomana ianareo any Dubai ato koa nareo any Liban ho an'izay afaka rehetra dia efa malalako antsika ny famotinana ho resaka kely fitinana izay rehetra efa voalazany teo moa sady koa efa nolazaina teo daholo ihany koa ireo ny lohateny ihany tsinona dia efa manambara ny teny rehetra ao anatin'izay zavatra ianarantsika tato amin'ity salamo ity.
eto amin'ilay hoe fiatombenana tsara. Mazava be nentiny nanoharany azy teo amin'ilay resaka hoe lamba maloto atao anatina koveta, na hoe mety hoe sy koveta ny fanasan'ny olona lamba fa masinina ohatra. Zay zao izy raha tena ataontsika hoe masinina no tonga dia avy dia ampidirana lamba. Io manko ny lamba tsy voatery hoe tena le maloto le tena le anina be reny, fa indraindray le hoe nanaovana indrepandre dia mamofopofona fotsiny dia fa tsy anaovana intsony. Dia reny zany tonga dia ampiarahana amin'ny lamba maloto ao daholo hoe samy maloto roa matoa na ampidirana anatin'ny masinina na anaty koveta. Raha masinina zao no resahana dia tena hodikodina iny ao daholo izy rehetrarehetra, tsy nisy ty malotoloto kely dia ty atao ohatran'izao ny fanasana fa vao miara vao hodikodina ao anaty masinina ao. Izany hoe samy mijaly ao zany ireo, samy mandalo famaizanao ireo, samy mandalo fanamboaranao ireo. Fa rehefa avy amin'izay tsy maintsy madio tsara, afaka anaovana amin'izay ilay izy rehefa maina sy voapasoka tsara, na izy ampirimina anaty armoara azo ny tenin-dra vavikely teo, na anaovana. Dia jereo amin'izay izay misy ny ara-panahintsika mazava loatra ny fomba nitondrany azy teo hoe isika rehetra io tsisy marina na dia iray azy, maloto avokoa isika, ary isika le ratsy indrindra misy azo novidian'ny tompo hampamenatra ny endry. Isika le manana fahalemena, manana toetra rasy, izao sy ianao samy tao anatin'izany, fa samy nalain'ny tompo andeha ho diovina amin'ny toerana iray, andeha ho sasana, ho amboarina, ho tefena amina toerana iray. Sady arasorina maloto aminao no andeha hatsaraina ianao. Izany tsy moramora izany. Zareo fa na lamba na anaty rano koveta tsotra izy na masinina dia tsy maintsy ampiana savony, tsy maintsy misy fangarony izay vao madio. Misy fanamboarana be, tenin'Andriamanitra. Ny rano raha vao tsy isiana rano koa lamba maloto roa dia zava-poana ihany, tsy maintsy miaraka amin'ny rano koa io. Hitantsika amin'izay isika dia miara-mahafantatra fa ny tenin'Andriamanitra ihany ny rano entina hanadio antsika. Mazava loatra ilay ohatra teo. Rehefa avy eo, rehefa voadio tsara isika, ngasy ho afaka ho ampiasain'ny tompo amin'ny fanahafa izay ilay hoe afaka ampiasaina ilay akanjo rehefa madio, afaka anaovana, afaka ampiasain'ny tompo amin'ny fanahafa isika, afaka mampahery ny hafa isika. Amen. Aoka tena ho fantatra isika mihitsy ny fahalebiazan'izao famonjena nataon'Andriamanitra amiko sy aminao izao. Davida tena ny ary averiko ilay teniko terelo hoe olona efa nofidian'Andriamanitra natao mpanjaka, ary dia efa tena hoe tsan'Andriamanitra nirere taminy hoe tsy mahita olona araka ny fony ohatra ny Davida izy, tena olona araka ny fony Davida. Izany efa tokony mahazo antoka, efa manana assurance lehibe misy Davida hoe fan'Andriamanitra, za tsy mila mivavaka tsony hafa za efa n'Andriamanitra. Fa tsy ampy an'i Davida izay, mbola nasiany firaisana foana tamin'Andriamanitra, mbola be dia be foana zavatra tsy ampiny fa tsy ampy ao aminy ao. Izay mahatonga antsika aza matoky tena ianao na dia kristiana aza, fa mila miambina foana antsika, mila miray mitombo foana antsika, mila mijoro foana antsika, mila miaraka aminazy foana antsika, mila mitady foana io fananao. Aza velomaina sy mangetana, vaoka ho amandohinao ato amin'i Jesosy ny fananao. Averiko foana ilay fanoharana, nisy fotoana nanao an'izay fanoharana izay hoe isika rehefa manambady dia tsy maintsy misy firaisana amina vady, izay vao afaka hoe hisy vokatra, na ianao mamokatra na ianao momba tsy miteraka. Fa raha tsisy firaisana amin'ny vady sady tsy fantatra hoe momba izy no tsy fantatra koa hoe mamokatra, fa misy firaisana. Arakaraka ny voa amin'izay avy eo mamokatra bevoka ilay vadiny sa tsy. Dia ohatrohatran'izay koa isika rehefa tsika misy fifandraisana amin'ny fanahy masina, fifandraisana amin'Andriamanitra, olona miray amin'ny fanahy masina isan'andro hoe aizany tsy ho bevoka eo, aizany tsisy zava-panahy iorina ao anatinao, avy eo miteraka zava-panahy amin'izay. Davida dia tena izay misy, miray amin'Andriamanitra, miantso an'Andriamanitra na any amin'ny tany efitra aza, na aiza misy antsika. Tadio fa eny amin'ny tontolo rehetra eny misy ny tompo, na ny andavaky ny hitroko ny lalilala izay ianao mbola hitan'Andriamanitra ary mbola reny ny antsoantsonao. Vaoka isika hahay hiantso sy halala hitady an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izay tsisy fetrany. Teny moa izy teo hoe rehefa mangetaheta dia ohatrany hoe tsy manaiky raha tsy mahita. Zay izao izy resaka rano, fa inavy ny zavatra mety mampangetaheta anao izay tsy manaiky ianao raha tsy ataonao. Tady filana ianao dia tsy manaiky raha tsy miaraka amina lehilahy. Mitady an'izao ianao dia tsy manaiky raha tsy azonao.
misy akanjo tianao dia tsy manaiky raha tsy azonao ary tsy tafandromandry mihitsy ianao. Misy kapa tianao dia tianao vidiana dia tsy amelanao mihitsy ary manao izay fomba rehetra anao azahoana an'iny fa tsy hisy vola aza satria tianao. Asika ilay misy zavatra mampaniry any anaty any tena tsy manaiky raha tsy mahazo an'ilay izy. Mba atao voatra izay koa ny fanahintsika e. Mba maniry dadan'Andriamanitra isan'andro. Mba mangetahita mamaky baiboly. Mba misy fotoana ve tsika tena hoe tsy mahazo aina mihitsy aza raha tsy handinika ity baiboly ity. Tsy mahazo aina mihitsy raha tsy handohalika resaka an' Jesosy eto. Mba misy fotoana ve tsika manao an'izany sa dia hoe mandeha efa izay ihany ny journée-ntsika vita ihany ny hariva ny andro. Zay ve? Vahoaka ny fanahintsika tokony ohatra ny nofontsika mitady ny filana rehetrarehetra koa ny ilain'io fanahintsika io. Fa raha izay tsy iainanao anatin'ny journée-nao dia ny kely ihany ny tenanao fa tsy normal izany. Ary raha ity fa ho tonga tampoka ny tompo tsy ahita finoana. Moa ahita finoana ety ambonin'ny tany ety ve izy? Mba moa ahita finoana ety amintsika ve izy raha izany ny fiainantsika? Moa misy olona mba ho raitry ny tompo ve ety? Manao alasa fay fotsiny vavaka, manao fombafomba fotsiny. Rehefa araka ny tenin'ny zandrikely teo rehefa misy fitahiana dia mahay mitsaotra an'Andriamanitra sy ilay tena hoe faly fa izany natao tahiana, fahasoavana, ambininy. Dia rehefa ohatra koa ny tsy manana dia hoe satria Andriamanitra afaka manome amin'izay ilainao rehetra mamaly vavaka dia iny koa fa hivavaka. Hoe misy zavatra antony ve izany hitadiavana anazy? Sa tena hoe fiainanao mihitsy? Tena hoe tianao mihitsy ilay miray aminy? Ka raha tsy izay ny iainanao ny journée-nao dia ianao dia mbola tafiditra ao anatin'ilay mpivavaka fa tsy tena mivavaka. Averikitsika foana ilay tenan'ilay hoe ilay mpivavaka dia isaky ny alahady ihany izy ilay mivavaka. Fa ny tena mivavaka dia ny andavanandro indray manontolo miaina amin'ny fiainam-bavaka, miaina amin'ny famakian-teny, miaina amin'ny fihainoana toroteny, miaina amin'ny fandaliana baiboly, miaina amin'ny fidirana, izany rehetra izany fihainoanao izany. Toy izy ianao raha tsy fihaino dia ahoana? Lasa dia manamely tena koa nefa ao anatin'izay. Fa nefa tokony hisy ho vitanao foana ao anatin'ireo. Fa indrindra indrindra fiainam-bavaka. Ary fa fantatritsika loatra izay ilay secret tomoera tsara amin'ny fiainam-pananao ato amin'Andriamanitra ianao. Aza mety voahozongozona amin'ny fampianarana rehetra manerana n'ity tambazotra rehetrarehetra ity. Izay tao mampanitronisitona ny sofonao, tao mampahazo ainanao. Raha ianao mbola mialakalana ohatry ny nify mialakalana ny fiainam-pananao tsy maintsy manombotra tao foana, tsy maintsy asorina tao foana izay nify izay. Ary tsy maintsy tafala ato amin'i Jesosy ianao raha ohatra ka voahozongozona amin'ity fiainana amin'izao tontolo izao ity. Samy isika mandiny tena. Andao meko ny ry zareo an'izay afaka na ny Dobaina na ny Liban indray ny micro, izany hoe ny fitenenana. Ndao ary. Halleluja. Ya, dia misaotra anareo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fandraisam-pitenenana rehetra teto amin'ny fotoana androany. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Mino fa nandray zavatra avokoa isika rehetra, izay rehetra niatrika na niaraka direkta tato dia samy nandray avokoa na nandray anjara na nihaino, indrindra ho antsika rehetra ihany koa izay izarana izao fifampianarana tato amin'ity justalk ity izao dia vetritsika amin'ny tompo irery ihany voninahitra samia tahin'Andriamanitra avokoa. Amen.